araka izany tsy mitsaha mitombo ny vidim-bary eny an-tsena eny efa tafakatra hatrany amin'ny 710 ariary ny ray kilao amin'ny vary zany hoe ny telikapoka sotapany zany io 710 io ny eo anivon'ny gouvernemanta nefa dia nanambarany prime ministre lehibe n'izany gouvernemanta izany fa efa nisy ny andraikitra nraisina ahafahana mifeny vidim-bary miantsony rehetra ihany koa anefa ny tenany mba hijery akaiky ny mahakasika ity vidim-bary ity satria dia misy mihitsy ny mini manafina ny vary. Misy ny ezaka ataon'ny gouvernement ary zay ny antony tiako tenena hoe tia aoka tsy asiana karazana fiantsina nandray manko misy olona tena miantso mihitsy io fa tsy nahavoany gouvernement zay no antony tenenako foana efa nisy fotoana nantsona zany ireo tompona andraikitra ao anatin'ny filiera vary terny avoloa zany araka amin'ny filoam-pirenena nantsona ny importateur nantsona ny grossiste nantsona ny tompona andraikitra rehetra amin'ny fitaterana tamin'izay fotoana zay hita tamin'izay fotoana zay rehefa nataony fanadidina fa tena anivon'ireny mpanjara reny zany matetika misy ny fanararotana jerena indray zany taty aorina fa hitanareo moa zavatra noseho talohany tamin'ny voalohany taona tia noho ny fiovaovan'ny toetrandro maina ny andro tsy niakatra araky ny eritreretana azy ny vokatra zay azadino zay izay nahatonga tsika malagasy manko azadino zany fa ny vary réimporté zany amitsika dia sahala amin'ny hoe produit de substitution zany hoe zany natao rehefa tsy hita le vary eto atoerana satria le vary gasy ny tena tiatsika malagasy dia zay vao miditra eo amin'ny tsena zany reny réimporté reny kanefa amin'izao fotoana zao niovan'ny rasa satria tsy ampitsony ny production locale dia lasa saika miaina amin'ny réimporté tsika zay no antony mahatonga ny gouvernement na dia betsaka aza ny mpanakina hoe tsy vahaolana ny fanafarana be dia be ny réimporté manao an'izany gouvernement manao an'izany fa zany sako ny milaza fa tena miakatra ny vokatra miakatra ny vidim-bary fa misy koa ny ezaka zay atao mba hampidina azy